Gérard Arabe Manantsoa na Itokiny. Ho velomin'ny tapapirohany Christophe Rabe Armanana. Miaraka amin'ny Sara Randriambolany Arivo, ny Volatiana Ratsoelosoa, Saoly Rakotina Nahary. Nandray feo 4 Andrianarivo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompony andraikitra sy mpanatotosy tapapirohany. Fizarana faharoa. Jonathan, ny zanako. Bonjour neny. Bonjour. Manao ny dada. Salama letsy. Afinina koa ty ataony neny. Io mihitsy aloha e. Tojereny neny daholo any amin'ny voloko sy ny sofoko rehetra any. Io ny tanàna. Otry, toy ingany eny hatramin'ny tanako roa mihitsy e. Ny anao kory Julie dia toy ireny hoe no dia avy niatrika ady mahamaintany amin'ny faritra be dahalo reny mihitsy le zalahy io aminao. Tsy misy naninona ka. Fa za moa aninony e. Finina tsara tokoa ny antony natoriana tany amin'izany olona izany ry fa tsy dia mazava tsara angely afatra nalefanao e. Ny ohatra teo ampanaovana tenisy reo any tongotry midi e. Loalin'ila moa tena kika be mihitsy. Tsy maintsy nanatitra azy nody fa tsy vitako nijery azy fotsiny tamin'izao. Tsy nisy olona mihitsy anefa tao amin'ny zareo. Izy anefa tao tsy ahavita na hiarina akaranao sotroina fotsiny azy. Dia izany ny antony janonako tany satria mampahoniana loatra izy e. Ay ve profo izany a. Fa zaza tsara taizan-dreninao ianao. Tia manampy ny hafa ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Satria ianao rery no nitaiza azy io. Samy mitaiza tsara daholo re na idada na ineny e. Ie dia inona hono nataonareo tany ka? Inona moa fa rehefa avy misakafo dia mijery film. Rehefa visaka nijery film dia niroso tamin'ny famakiana boky. Izay vao natory. Mijery film dia avy eo namaky boky? Atri, fa namaky boky ahoana koa dia bokin'izy? Tojo amin'ilay fitenenana hoe boky mivelatra ve tsy ovakiny izany Julie. Inona aloha no mahataitra anao amin'izany e? Mangina eo koa ianao Johnson manampitrotraka fotsiny. Andraso rehefa tantaraiko e. Marary fa mba ataovy moramora ry Jonathan. Jonathan Hoary fa ataoko moramora e. Ohatr'izany. Ie. Zay ahay. Ary ianao ke filona be a. Nilovaiko avy tamin'ny razabe anareo reo e. Mino kosa angamba fa efa tsy marary intsony ny tongotra ao e. Ao zay ry Jonathan. Mahay manotra be ka ianao. Zay tokoa vao azoko ny haiko. Aleo tokoa ngamba soloko t-shirt vetivety tsy ambadika atsy vetivety dia mba tiritira mbola hiarina hijery fahita lavitra io sika. Manjary hitanao daholo ny volotrarako dia menatra be ka. Fa alohan'izay aloha dia aleo bandinika tongotra tika. Mivonto mantsy izany a. Sotra fikarakarana ry Jonathan. Ie, ka taiza hoeza tamin'izany le hoe namaky boky. Nitapahany endo koa nge ny fitantarako e. Toy izo ary e. Mity a. Mity efa matory ela ianao? Tsy mety mahita tora fa somary manentena ilay lohaliko. Na rehetra kely mihitsy aza ny jiro. Fa ianao koa nga tsy mety mahita tory. Sam'ilay manavao fandriana. Otry, toa nentinao aty aza ilay kitory manify sy ilay lambanao. Zay eo ihany e. Fa ny tena marina efa zatra mamaky nenina iangano rehefa alohan'ny atory toy izao dia zay no mahatonga tsy mahita tory. Rekaiko? Ay ve ianao ty mbola hitantarana angano foana alohan'ny atory? Ie,
dia inona izany nataoko anao e? Ao fa tsy maintsy tadiavako boky ato ianao. Manana andreny vitsivitsy mantsy ilay zandrikeliko. Mety misy ngamba atao amin'ny table de nuit ato. Melatra tiako doroty eto ambany eto aloha mandra-pahitanao azy a. Ty eto misy i be sorongola. Tianao? Hoay, tiako be mihitsy ka. Be sorongola? Ie, maty arerazako loso zany mba marina mafy afa-baraka ny tany amamonina. ka tsy nentina hita toro mihitsy ange ho azy zahay e. Vao nanomboka namaky anefa izy niaraka tamin'le feo anton'ny feom-borokely dia rendrika avy hatrany ary dada fenao nga ahoana? Eny e, na dia teo azy zany dia midera ny ezaka nataony lany reny lahy. Tsy misy tonga lafatra fa efa hita kosa ny ezaka amin'ny akapobe. Misaotra rery dada. Raha lehilahy taloha mantsy a, inoko fa vao mifampijery tamin'ilay tovovavy fotsiny ny masony lahy dia mety efa vaky nandositra elanitsoka. Lainga aloha lainga fa mba faly tamin'ny tenako mihitsy aho na vita dingana toy ireny e. Tsy hoe midoka tena raha milaza an'izany fa hitako hoe ny oarako ny tahotra. Nahatsapako ny tena kokoa mantsy nitranga iny hoe hatraiza marina ny fahasahiako na ny fahatahorako vehivavy. Tsy nanenenako satria mity raha teo tiako. Le dingana ray farany sisa no alalako raha baboko ny fony na tsy dia famborahana amin'ny fitiavako azy. Vita ny lahy zany ka, vita ny lahy mihitsy zany. Sady zao a, tsy misy mangiditsy andramana zany le ty e. Marina tokoa izany teny rainao izany ry Jo a. Dia izany aky no nitranga tato a. Ay veky. Tsy adiniko mandrakizay ny aliny. Na dia tsisy nininona raha teo aminay. Nidabo tamin'ny teo akaiky ny fandrinako teo mihitsy izy. Satria nataotra hoe sao misy zavatra ilaiko amin'ny alina. Ny tongotra izao io mbola hitandry io. Ay veky ka nisy an'izany rehetrarehetra izany e. Dia iza hono ilay bandy? Ilay bandy mpiara manao tenisy aminay iny aky izany a. Izay izany midika an'ilay mesazindry omaly iny hoe aza makaty fa misy olona miandry trano miaraka amindry ao. Raha ny tena marina aky tsy te handainga tamin'ny mihitsy aho raha nilaza fa mety ho afaka indry. Fa fomba netiko nitsapana fotsiny hoe hatraiza ny fahasahiana. Dia tika ka mahampomeka. Anarana raha hoe bandiko. Zarany aza misy an'izany anararotana. Isisika atorany amin'ny ankiziny aza aky ataony vao maika fa hoe ndry mihitsy no nitady mikarakara. Bandy tsotra be aky izany a. Eny hoay. Nanana saindra azy tamiko mihitsy izy. Aiza koa moa ny alalandry an'izay tany an-tsainy tany. Efa hoe tsy nananeritreritra an'izany ho ahy izy. Izy aza mbola nitantarana angano vao natoroko. Inona tsara? Ino a? Sao dia mba bandy sampinao aky izany. Misy aloha tao tsy sampony e. Fa sarokenatra fotsiny. Ase ta mampatsiahy ny toetra an'ilay baheko vaovao aky izaniko. Hay ve nisy an'izany koa e. Otry indrirera ngano nahazaka bandy sampony. Andrasy fa tsy maintsy asehoko andrily ery. Bogosy izany raha zanak'olona. Ndry tia koa tao mampomeka. Dia atao aza indray izany sebaka. Any amin'ny misy azy aniko. Tena vao maika aky aty azy a. Ampitiavana be mantsy ny karakarany atato. Asa raha mba tsapany ihany fa tena ty azy ange kity izaty e. Ary efa tsy ny ela. Ny fitiavana aloha dia tena ny apaka taty amiko tsaratsara mihitsy e. Ny atahorako fotsiny dia hoe sao ndrindry ny finamanana no nahoriny amin'izany fitiavana izany. Dia hidofotra eo amin'ny rindrina eo fotsiny fitiavako azy. Aiza koa ky misy an'izany a. Tsy vitsy ange mpinamana ny lasa mpifankatia e. Ka matahotra ako. Ny vehivavy nefa tsy natao hitsory fitiavana. Tsy maintsy maharitra zany.
Tsy tehiteny nanao fihetsika fahafy eo anatrehany tsinona fa soa ankalaina eo no izany dia anenina mandrakizay. Izay no mahasamy hafantsika sindri ny tonga dia za mihitsy ny nanatanteraka ny fanindriako fa tsy mila miandry ny afo izany. Samy hafa tokoa. Ary izay tokoa izany no mampazoto be any ravaviko tia manao tenisy mifankahita amin'izany bandy izany. Aza manao izay amenatra io ka hita fa ataony tapy mihitsy ny ravaviko. mity siamotra mihitsy a nanenjika anao. Jonathan fa misy inona ny antony anenjehanao misy resaka tiako atao aminao. Resaka mitia dia ahoana ianao aminahy? Tsy azoko. Zaho je t'aime bien si. Iny sampasina tambahoaka sapezandro Jonathan. Finna foana zany le mampisento an'ilay eo ampitanana takolaka eto an-davarangana eto e. Toy izak'izay mandalo dia mare an'lahy misento ihany, misento foana. Ehe, tsy zany rery dada fa tsy hitako mihitsy fombitoriana fitiavana mity nasiako repety kely tato an-tsaiko mihitsy kanefa atao fio mihezana na fielaka foana ny hafarany. Mba hafandray zany marina. Maninona tokoa moa zany raha mba ampianarin'ny dada ka ampiana amin'inona? Anambara fitiavanako. Zany hoe anambara ny fitiavako azy hoe zaselahy zany no hoe tsika selahy zany no iara hitory fitiavana aminy ve? Tsy izany kosa ohatra hoe omeny dada pasy za ve le tsy hay an'izany tsony ka ohatra hoe tamin'ny dada nitory fitiavana tamin'ny eniko dia ahoana ny nataon'ny dada? Tamin'izany fotoana izany aloha mbola nalaza be le mifandefa taratasy modinindra kahie matetika tany aminy dia ao anatin'ireny kahie nindramiko ireny no anatsofoako ny taratasy fitoriana fitiavana dia zay vao ateriko any aminy. Ay ve ary tohotro hoe mora ihany lahy tokoa amam-bolana mihitsy aza nireny lahy vao nanaikiko. Matotra ve? Eno amam-bolana. Zany ve tsy ho amam-bolana koa ny vao hovahiny mity? Tsy fantatra kory aveo raha ho fandavana amin'ny setriny. Ay tokoa moa mity no anarany. Ye, mahafatifaty le tiako letsy. Ny fomba andefasako an'le taratasy zao ny olana kity kahie inona no indramiko eo? alefaso amin'ny alalan'ireny tambajotry ireny efa mivoatra zao ny teknôlôjia. Ataoko tsy mampiasa izy. Efa mpinamana ao amin'ny tambazotra tokoa zahay ka. Dia maninona raha izay no atao? Ataovy maharesy lahatra tsara fotsiny. Zao raiso mihitsy aloha ny taratasy sy ny penina dia aveo averina soratana amin'ilay telefonina fotsiny aveo. Zay aloha fa andeha hiasa amin'izay aka. Misaotra tamin'ny torohevitra rery dada. Tsy misy isaorana letsy Ye. Ary andraso ary. Tia penina, tia taratasy. Un jour sans date, sous les cieux bleus d'un Tirapé.
ho any mity foana hitandria dia tsy naharay lamba. Ny lelako anefa to tsy tapa-kevitra fa miambahamba potipotika aminao manoatra noho ny biscuit vohitsaka tamin'ny kiraro Timberland. Mba kizanderion ny fitiavako andry dia za mireseve mo ndry misendy. Tiako ianao ka nataoko ty poesia ty mba anambara le fitiavana ny koboniko efatry ny ela. Mino fa indry mamaky ty taratasy ty dia salama tsara. Za ty miandrandra valiteny mahafa-po ary manantena. Raha manaiky ianao dia any amin'ny restotsika no anao rendez-vous dia any ianao hikomandiko lapera amin'ile misy soratra hoe I love you. Vakio, valio, velomo. Joe le mignon. Oji, fananina kotsindry tsy andro izay nivoahana le busky ka tena manevokevoka be sa saika anioka mihitsy nioka fananomboka vinona koty indriny tsy mazaka mandeha fiara. tsy fantako akifa ohatry ny hoe misalehibe zany fotsiny manaraka gaba leo andehanana tongotra raha mbola vita ty tongotra ka sa hoana izy ndry ndry azakay tsy meno akory fa lozandry manao Facebook fotsiny. Fa inona ki mampime andry ao mba zarazarao ke raha amea le bandiny karakara be atany an-trano afaka maliky ty mandeha fahafatry ty poesia fitoriana fitiavana le izy dia malatsaka be. Ahoeky izany mba asiako maso. Fitoriana fitiavana natokana ho anahy mihitsy le izy fa mialatsiny. Eo kosa mokia za ve moa ninona zany fa mba vakiako fotsiny. Ao ary fa averiko vakiana dia no tsara. Ao ary fa mena e. Un jour sans date, sous le ciel bleu d'Antsirabe, ho an'ny mity. Vao nahita ndria dia tsy naray lamba. Ny lelako anefa to tsy tapa-kevitra fa miambahamba. Potipotika aminao manoatra noho ny biscuit vohitsaka tamin'ny kiraro Timberland. Mba kisendereo ny fitiavan-dry dia izaho mireseve moa indry misendy. Tiako ianao ka nataoko ity poesia ity mba hanambara ilay fitiavana ny koboniko efatry ny ela. Mino fa indry mamaky ty taratasy ty dia salama tsara. Za ty miandrandra valiteny mahafa-po ary manantena. Zay ny indry. Raha manaiky ianao dia any amin'ny resto isika nanao rendez-vous dia any ianao hikomandiko lapera amin'ilay misy soratra hoe I love you. Vakio, valio, velomo, Joe le mignon. Andrekakio fa mba ohatry ny ahoana loatra ky mipoziny sambanty zany. Tena mampame mba mariny. Any izy any. Andrekakio ato amin'ny kantony ato koa tsy mba misy sarony fa sarina sakafo sonofo mamy mba zarainy ato. No avaliko azy ary izao tsy haiko. Fa hoana tena tiandry ve zany le bandy zany sa ahoany? Eno tena tiako. Le toetrany manoatra noho ny zaza tsy manatsiny no anisan'ny nambabo ataminy. Saiky e fa mba iza loatra ary zany bandy zany. Ao fa tsy maintsy asehoko andry ihany izy e. Aleo hijanona surprise toa an'ilay andry. Ndry ty koa tena andrasa aloha valiny ty MP antiky
eny amin'ny jardin de problème ary ny fotoana raha fakapitso maraina amin'ny 6 ora eny aho manomeny valiteniko anao zay. ay dia efa eny amin'ny jardin de problème mbola misy fotoanao vonjeko miaraka amin'ny seba amin'ny ora fakapitso ao latsinainy io fa ratsy izany izay kopiteninareo. Ny anareo seba atao tsara e, ary andao amin'izay akitsy amin'ny ankizy etsika. Iza koa ary samy manampina masoko izany. Fantatro avy hatrany amin'ny alalan'ilay fofona ranomanitra. Jonathan, tratranao tamin'ity indray nitoraka ity. Bonjour. bonjour. Tsy androko izay araina ny andro amonjena fotoana antsika sianao. Izany za koa efa maika namin'ny valiteniko anao. Zany valiteny mahafapo sa makarary fo? Inona ny tianao? Efa fantatro fa ny avy any aminao no ambarao. Ho tanterako andreo ny avy ve le faniriko iara-dalana aminao? Eny raha afako. Tsy ambamba intsony alaza hoe tianao koa. Zany ve? Ay e, zany ve? Tena faly be ah. Zany Ay ianao koa mba tia anahy? Etso roako zany avako zany. sambatra be ah. Moa ianao koa tsy mba sambatra toa. Toy ny inona? Mahoatra no ny any anaty sinema. Areoko izay fa ventile loatra ilay orika ka. Ay ve toy izany ny fiainanao e? Narary foana hono eny tamin'ny nitondrany ahy e. Sary-piterahana ihany koa teo am-piterahana ahy. Saika nanaraka hatramin'ny ainy hono. Tsy afaka niteraka ntsony mihitsy azy izy. Ay ve? Dia mbola zaza faharofo be koa avy eo. Izay ny antony mahatonga azy fahatra-piaro be ahy e. Dia ianao izany tsy manana namana mihitsy izany hatramin'izay? Vitsy kely ny namako. Sady mitovitovy toetr'amiko daholo zareo. Fa efa tsy hitako intsony azy ary zareo zaoko. Manana namana tovovavy iray izay ihany aho amin'izao fa tsy maintsy hampiomiko aminy ianao ka. Izay namako izay no anisan'ny nanampy be hiala amin'ny tahotra. Izany tsy androko izay fankahitana amin'izany namanao izany. Te hisaotra azy satria raha tsy nisy azy mety mbola nitsoaka foana ianao hatramin'izao. Fa hono elava izany izao efa miasa sa mbola mianatra? Efa vita ny fianarako ka. Web designer. Izay no asako dia ao solosainako ao an-trano ihany aho no miasa. Web designer? Reny mpanamboatra trano kala ao amin'ny internet ireny e. Ay ve? Ary mity Mbola mianatra ka. Isaky ny sabotsy izay no manao recoupement any am-pianarana fa amin'ny ankapobeny any an-trano foana mampiana teny amin'ny alalan'ny boky. Isaky ny sabotsy izay no manao regroupement any am-pianarana fa amin'ny ankapobeny any an-trano foana no mampiana teny amin'ny alalan'ny boky. Mandia tsy amin'ny ampongotiro joa. Efa tsy androko mihitsy angeriny izay
hidirako ny trano ahafahako mandiha ankalalany e. ohatra na zaka sipa ihany le selary Jonathan. nazaka sipa Ie, fa firikilao zany sipa mibatainao zany mampitsinjaka anao toy io ka ehe, nanaiko olo tiako re izy ny dikan'izany ary neny a. zany ve dia arapaina zany ny zanakineniko Misaotra ry neny a. Aleo aloha asiana vazo kely mihitsy andihizana ka. raha ndefa hira ihany ianao dia reny hira ra-pilazantsara reny alefa fa tsy ran'izao tontolo izao a Hira-pivavahana mihitsy zao leo alefako etiko. Alefa dijia. mba ataovy moramora ihany fa makareny tsofina ka Vinakindry no mazoto akany aminay. Ny any ange hoe efa tia hita be andry e. Zany ve? Ie, Fa tsy maintsy miteny amin'lahy eo foana rehefa vonona e. Kony a? ny andro izay andalovandry foana izy e. Faly be ary Jonathan a. Zany e. Tanteraka ihany le nofinofiko hatramin'izay. Fa inona olona le nofinofina ao hatramin'izay e. Hoe ohatratra-nao mandrakizay ko. Aza manahy ianao fa forever ny atsika e. Tsy misy ahasakana. Ho ataoko en couple amin'ny FB mihitsy aza. Fa aza miteniteny an'izany forever zany eo amin'ny FB ka. Fady zany ao. Izay nanao an'izany forever zany zao tsy nisy nahatra daholo ny fitiavana. Misy an'izany koa e. Misy mamosavy zany. Gamba. Ao ary fa arahako miteny mikala forever longoko e. Jonathan, izao ny antony any amoranao foana ny fotoanantsika. Lozanao mampiaraka sady amin'izay mifampitantana sahala an'ireny tsy ho faty ireny ny ainy. Bae? Bae? Ay dia efa izy ny bae anao. Fa za zany inona? Aza mora sositra toy io moa ianao e. Ianao mitia moa izy bae. Izay no anarany. Tsy bae zany anarany io fa maheva e. Fandria aloha mety dia matiko ndry e. Mibaravavika andry nefa dia ny olo tiako ny tsy aizandry miaina. Olo tindry? Fa olo tindry ahoana moa Jonathan? Ay, zarikala na tonga azy misy jerena ohatran'izao raha tindry ho fantatra. Zana moa ny voaika nefa dia indrindray tia ny toa hiravaka ny vanginy. Finna daholo re zany tantarainao zany ary bae a. Zaza nge tsy mbola nitory fitiavana taminao akory e. Ay, fa inona ny dikan'ireny nataontsika ireny aminao ha? Tsy fitiavana. Fa io volondry io aloha ritrala mitidy tsy maintsy ritiko na dia samy hafa baraka eto asika sindry. Kay! Nahoana kosa ky fanao azao a? Ka zany ny alehany rehefa zatra mamantambonina e. Mba milamina ry izy roa vavy a. Ka in'Andriamanitra re nareo e. Le sora teo anelanelana teo koa ianao tsy teo voatengo ny tontolo zao ny tarehana anjelinao a. Oka re. Jereo ange raha tsy manomboka mitangorona daholo ny olona le. Tsisy raha iko an'izany e. Izy ihany Jonathan no aviavy eo a. Via ty rasay. Piravavy ange sika ary maheva fa tsy piravavy e. Sao dia tindry ary zany. Way, marina tokoa izany a. Rehefa mieritreritra tokoa dia io bandy io ny tena fosotra. Nahoana tokoa moa tsy maintsika vehivavy foana ny famoaka nefa le lehilahy mihitsy ny tena mola rehefa tao fandinihany. Ary maninona ianao no masika fijery be amiko toy izao ry maheva. Hitambarana eto ianao androany. Raha izay ianao dia mitsoaka aingana. Andao ry mity hatsangatsika ny fikambanany sipa tsy manaiky hifandrafy amin'izay bandy akolamboatra na FSMHBA raikitra. Ie. Association des meufs qui n'acceptent pas de se battre pour des mecs coqs de colline. Zay mihitsy ravavy a. Ary andao amin'izay anaovana tamba be. Misitona ny sangany a. Mo za mandringotra ny volony. Alefasy. Andao kia. Aza manantonay anareo mity a. Maheva. Tsara zany. Fa dia nahoana loatra e. Tsara zany. Fa waiza. Oji. Fandeho aiza indriny mity a. Tsy mbola vita nge fa maizany e.
Mity mity tsy hainanao zany tsony iny e. dia vitanao tokory mahevanina na labaraka narodana tao anatin'ny segondra vitsymonja nyfahantokisako anao. Ka rehefa tsy ho ahy ihany ianao ry Jonathan dia aleo tsy ho azy koa. Amin'izay samy tsy misy tompony. Veloma ianao. Ndray andrekako inona koa ty pozinao miditry ny trano rojo? Eny tokoa ny volo misaritaka mibokotra akanjo mivada olo. Fa inona nazo anao tany e? ohatra fa inony ty nazo alahy na ny pataloko azy atao miosombovoka koa. So dia niataman'olona tany ary ianao io. Jonathan hoa tolozanao midiridiry fotsiny. So dia marary ny zanako ry Johnson na so dia marary io tsy marary zany ary neny finina fotsiny ary e. voany tsy napoziny nataon'ny tovavy tamba be. Naninona tsara enjana ry dada sy neny nanjoa fa inona marina nitranga tany ry Jonathan zasy mety ny fampitanana tsara iny no tonga tampoka avy amin'ny bahe. Maheva moa zany ny tena anarany e. Saika hiady izy roa vavy dia ny sakanako. Ay reka nivadika ny rasa fa za indray no tambaran'izy roa vavy teo. andrekako Indray ny sintona ny sangako moa indray nandrirotra ny akanjoko. Dia izao e fa fambaraka tsy nisy toy izany fa dada sy neny nga ahoana vao maika koa akorain'ny olona avy eo hoe resim-mba ve sy ny sisa. Zay zany alahy vao tonga amin'ilay fitenenana hoe nentin'ny vehivavy tamin'ny sangany ko. dia mbola mahita me amo ianao kanefa efa zao ny mahazo an'le zaza. Fantsazoko aloha dia izao e. Inona moa no tokony hampahatezitra amin'ny maheva fahitana anareo fampitantana? Fangamo olo tianao koa izy ka. Tsy fantatro rery neny mety hoe sary-piaro amiko tsotro izao fotsiny angamba izy. Tsapako ihany hoe nanam-pitiavana izy izany hoe efa babin'olo-kafa ny foko. Tsy dia mahasarika raha teo ny fombafombany. Enjana tokoa izany marina. Tsy napoziko havitan'ireny le maheva e. Dia mitiko moa dia nanaiky ny tarihany anala-baraka tsy mba nanadiady kely akory. Mety tezitra mafy amiko mihitsy izay izy any. Mahaiza fotsiny manazava amin'ny tena marina dia izay. Tsy very ary dada sy neny Le tiako be raha masitsy. Aza mora kivy toy io moa e. Fomban-javatra zany. Tsisy ferahana avy tonga dia lavatra be zany fa tsy maintsy misy foana ny disadisa eny antsefatsefany eny. Tokely ny vanantenako ry neny sady ankona ny tezitra no reny zavanseho reny raha fahitako amin'ity. Diso fanantenana tanteraka izy Oak'izay ny ranomasonao e. Oak'izay zany zanako zany Oak'izay safosafony eny lohanao anako. Neny ka Tsy misy tsy vita amin'ny fampiresahana zany re. io resaka ahoana ndray zany. Mila makany aminy re ianao e. Fa inona foana hoa ty mampanjonitra be andry ohatran' io e. Tao isako ny mandalo kely aty aminareo ve kia dia ohatran'izao foana nahitako andry. Mitokatoka monina tsy be teny sa mbola manimanina n'le Jonathan iny anga. Efa hoe adino ihany ho ahy iny. Tsy afeniko amin'ndriry maheva fa tena mbola tsy mety adiniko mihitsy izy niezaka ihany fa tsy mety e. Tsy azoko mihitsy ndry ity. Ndry aza tsy nisalasala akory nandrirotra ny sanganiko. Fomba nanalako ny foko sy netiko nanamaizana azy fotsiny akiny nitamberina tao tsy haiko foana aza ilay endriny pitrapitra kely iny tamin'ilay sangany sotompoko. Toa malahezo azy ndry tokoa moa izany tamin'iny dia saika nandrirotra ny voloko teo masin'olona teo
Efa teo amperiny mihitsy aza moa. Ehi, netika tezerana fotsiny akia tamin'ireny a. Raha vaviko ve dia ho vitako ny andratra azy. Sa mantsy mba gagako. Fa atao kosa angamba fa nahazo lesina tsara ilay akolambohatra iny taorianan'ireny e. Tsy haiko tsony akia. Fitatra eo tokoa ve izany ny aminay aky? Avela ho ivalany aky momba azy a. Ndria tia miferitrana sy tsy mahatelikana kanefa izy ihany izay tsy mieritreritra an'izay momba ndria akory. Fa tena niaraka tokoa ve nareo e? Tsy mety mihitsy mantsy ny saiko hatramin'izao hoe namitaka izy ary tamin'ny raha vavika ihany no namitany aho. Fa ndry ve tsy lazainy e. Lazaiko andry tsara. No za sy ny fikirizako no nahatonga azy misy jerena sy mba mipôzipôzy toy iny nahitandry azy iny. Tsikarotro tokoa aloha e. Tsy toy iny mihitsy nahalalako azy hatramin'izay. Efa nanam-pitiavana azy anefa hatramin'izay fa tsy hoe noho ny fiovanan'izy teo amin'ny loatra no nasarika aho. Fa misy inona tokoa aloha ny tonga vao maraina aty aminay ndry e. Raha andeha aloha tena malaina. Zara saky teny amindry mihitsy hoe ndao mba hivoaboaka kely any mba makamaka rivotra fa tsy mihiboka lavato. Za ve izany dia very-potsony kosa aky. Nandehanako taty azy efa crime be. Saiko ny eoka nandoha mihitsy ange aty tany naty bus e. Ve mbola mitoy ihany ilay misalebolebo e. Maninona tokoa aky raha manantona dokotera? Le fofon'olona mihitsy aky no ohatran'ny tsy zakako a. Indrindra fa rehefa mifanisika be iny ny mpandeha. Ahoana koa ary izany? Kanefa ny vavoron-dritsy tsy niangezana anao akory fa tao io foana e. Aza be vazivazy eo kia. Eto koa vao mieritreritra. Hoe ahoana aky? Nefa aleo amin'izao ihany ka. Lazao fa inona ary ty? Tsy tezitra nefa ndry. Teneno kia. Ary sao dia mitoedy zaza ho andriry maheva. Na ny toe-batandry aza ange tsy katro nisy fiovana koa e. Maninona? Tsy misy an'izany kosa aloha e. Nahazoazo kibo fotsiny angambany. Isan'ny mahalalako. Mitoedy zaza. Andriamanitro? Aza hita ka hoe mitoedy zaza amin'ny Jonathan ndry? Dry. Tao mihoatroatra aloha fotsiny ty ndry e. Ndrekako fa maninona atao anaty vilany madio ato reto bakiraro reto. Jonathan! Ao anaty vatasariana angeny nasaiko namprimina ao anreto fa tsy atao anaty vilany ato e. Otry, dia maninona eto amin'ny fitoeram-bilety koa ty borosi-trano ty. Finona foana ary zato mampimenimenina anao ato ry Julia. Tsy leo mihitsy ve ianao e? Ka jerenao amin'izao ariko. Maninona? Zavatra tsy tokony aty ambilany ampidirina aty. Ka nahoana aminao tsy memenina? Ohatra e, do bakiraro. I Jonathan ve no nanao an'ireo? Fa io izandray moa e. Tena efa lasa daly le bandy iny. Mitady vadikondana nohony amin'izany tovovavy izany mihitsy ilay zanak'ory Jansona. Fa lasa aiza tokoa moa le ry teo e? Amin'ny efitranony ao e. Mandama-kampandrinao. Maninona tokoa mory Jansona raha mba resahana izy a. Mba hampiakaro ny moralina fa manoatra ange no ireny misaomy ireny izy ao e. Andraso tokoa hoe amitrakala etsy fa aza mora milofika. Ny fiainana akory tsy tapitra hatreo anie e. Ndeha hiarina teto tokoa ary dada. Ndeha hanaridi kely any ivelany ihany. Raha toka misy tsy fahitana dia ataovy hoe salama saina tsara izy fa somary kivy amin'ny fiainana fotsiny a. Ohatra fa hoe izay lary Jonathan a. Ina zay ry Jansona? Jonathan! Tolosanao amin'ny tanaka fotsiny ao e. Fa maninona atao amin'ity bary telo ary Jonathan? Marina raha saika tsy tazako ny dirany lahatato a. Jonathan a? Jonathan? Ohatra.
to efa mabe sady ankely ety izany. Tsy mamy zany ary dada. Ka zao efa raha mahito zao ko tsy mamy. Aleoaleoko na diso dia andaontsika ody. Ody ahoana koa e? Anga dada tsy irevy arakamiko e. Elazy ty efa mahamoatry ninona sady ka mbola ho ampiana indray. Zaho tsy mamo. Fiana ny anara zao. Raha misy fahatsokona zavatra nampalahelo aloha ataoko ry dada dia mifona ho asa. Mifona ry dada satsy anao tsony. Elona ty koa ranomasy tokady. Satsy anao. Finna ihany mbola iantsona ho ahy Hey, aza masika toy io moa e. fa tokony haninona aminao indray ary ahy e. Zaza zao no tokony asika satria efa impolo kely namerina ny antsy vao ndraisy ny lako. Eny e, nefa tsy zany loatra ny tena netsoko an'lahy. Fa inona ihany mbola tadiavinao e? Tsy ampinao angano nanombanao an'le fiainam-pitiavana tsara kelinay izay tokony ho forever. Nisandoka olo tiako ianao, tsy vitan'izany fa naporisianao ankahala koa mity. Jonathan, Inona? aza manao an'izany kosa moa e. Zao e, Inona? mila mihaontsika fa misy vaovao lehibe tsy maintsy ambarako amin'lahy. Vaovao? Vaovao tsara hono izany sa vaovao ratsy? So dia fanadalana saina fotsiny indray izany ka. Io moa letsy a. Tena zava-dehibe nge ho ala izy e. Tsy azo ampiandrasina ela. Mba inona loatra re izany e? Toa mampitaintaina be aza ny resaka ho izany ka. Tsy vita resaka telefona le izy fa aleony amin'ny lahy toerasy ny fotoana. Rapitsy ohatra. Mifiry ny mety amin'lahy? Jonathan, misaotra ny fahatongava. Lazao eny izay lazainao fa tsy manam-potoana ho laniana aminao eto ah. Ai, mba mandrasa kely fotsiny moa e. Mbola misy olona andrasantsika. Za tsy adalainao ry mahevaka. Oji, fa hitsangana ho aiza ianao Jonathan a? Fity tamin'ny manantona antsika ty nge le olona e. Aiza? Toy mity? Jonathan? Finna marina ny tena ho andohanao ty ry maheva. Metezinareo iaino ary izy roa kely a. Mahatsapa ankehitriny fa tsy misy afa-tsy zany fototra ny aviany zao disodisa rehetra zao. Mahazo toerana mihitsy aloha nareo e. Ento ary ny resaka ao e. Tsy mbola ka. Inoko anefa fa tsy ho ela izany dia ho fantatra ry zareo satria manomboka efa hita ny kipo. Mo tsy maintsy ho lazaiko amin'ny zareo koa. Iaretako izay mety ho fandatsany dada sy neny. Tsy salasala koa amin'izay fotoana izay ny ilaza fa Sébastien indray. Aza matahotra fa eto foana kozinina Ndry anohana Ndrikia. Misaotra kiry mety a. Ay, va reka nisy an'izany e. Ie, izay ry izy roa kely ny tena marina. Mahatsapa tena omeloka sady tena noho ny amiko sy ny hevitratsiko ny hanimba ny fifangatiavanareo. Dia izany ny antony nampianaoko anareo ohatr'izao. Mifona Jonathan Smith a. Oka kizay a. Tsara rehefa mahatsapa ny adosoana sady miezaka manarina an'izay tsy nety toy izao ataondra izao. Aza manafa tsy mitazona lahelo amin'ny Ndry a. Raha vavaka ny Ndry e. Za koa tsy mitana lahelo aminao koa ary maheva. Misaotra Jonathan Smith a. Tena namana tokoa nareo. Mifona aminao koa ary Jonathan tamin'ny tsy natokisako ny teninao a. Tsy manome tsiny anao ary mety a.
ary aloatra izay fisarahako taminao izay fa efa hito anoloako ito ny fanafodiny tsy izy izany fa ianao. Aza mihafahafa fa tsy manina angena mifanorika eo azy nareo e. Akipoko fotsiny ny masoko. Ao ary milamy izay ny amin'iny ka andao amin'izay ary komandina ny tsakitsaky sa ve efa mitazatazana fotsiny eto? Alefa sary e. Mandrosoa izy mirahavavy Misaotra. Mety ry zareo angamy samy manokatra farafaran'izany ry Johnson. Eny tokoa. Velao vetivety aloha ireo sakafo reo fa andaontsika hitsenany zareo e. Tsy mikorotana be ve ny voloko? Tsy maninona re io Dadasineny saika hiantso anareo mihitsy efa nasaiko mipetraka ao amin'ny salon ry zareo. Ay. Miarahaba tompoko. Salama fa misaotra e. Miarabanareo mirahavavy. Iza moa izany no iza? Izy ry Dadasineny no mity olo tiako le manao robe kosa no maheva. Mpirahavavy ry zareo reo izany hoe mpikozinina raha sitrapon'Andriamanitra ny atanterahany raharanay dia izy no vavolombelona avy amin'ny mity. Tsara kosa izany dia ireo manoloana antsika ireo kosa ry mitisy maheva reo ray aman-drenina hitako masoandro Johnson Julie. Faly mahafantatra ny Dadasineny Jonathan. Izay koa toraka izany. Faly mahafantatra. Izay koa toraka izany ry izy mirahavavy dia faly mahafantatra anareo mirahavavy izany koa. Ary mitika tena tsara tarehy be mihoatra noho fanorotsiritana nataony Jonathan Aiza kosa e. Neny Jonathan koa manao izay mamenatra ka. Hitako tena tsara tarehy ianao. Tonga dia mazoto toerana ary izy mirahavavy efa voamanay daholo eo mantotsinona ny sakafo. I Jonathan no tena nikarakara an'ireo Oay! Tao sakafo karazany maro be. Sady matsiro izao reo nahazo mihitsy ianao ry mity nahazo an'io zanako lahy io mahazaho seza amin'izay itsy ny robiniera toka misy te hanasa tanana. Ankoatr'izay fampahafantaran'izay ry izy mianakavy dia misy vaovao lehibe tiana sy mety ilazaina anareo Vaovao lehibe? Ambarao dodina sahady andrean'izany. Hita ho ary Hita hoeko. Ohatry nefa fatapatatra sady le izy nefa lazao aloha rehefa nidinika ho azy zasy mity dia tapa-kevitra mitokony hanaovana soavana amin'izay alohan'ny rosoana amin'ny raharaha. Ho atao didipoatra izany alahy. Tao amin'ilay noeritreretin'ny dada ihany ve? Marina mafy raha mba nahapoziko izany resaka lahy izany. Ianao efa lehibe izao ve? Tsy hanahirana ve izany ry Jonathan? Tsy manina angena mijanona amin'izao azy ianao io indray ianao ry Julie io indray ianao. Izy azy izany mazotiko sady efa mety tapaka izy roa kely ange izany matoa entiny eto amintsika. Eny rehefa izay ve nitanareo fa mety za fotsiny izao mba nieritreritra hoe nirarahanareo le vaovao olazainareo roa kely na ohatraohatr'izany ay zavatra hafa mihitsy. Rehefa maika mihitsy ny eny orenareo miandalana eo ihany reny momba an'izany Izay mihitsy aleo aloha ho tapaka le zavatra ao. Za nefa zao ry nen'ny Jonathan efa saika ilaza mihitsy hoe za nanao vavolombelona avy amin'ny ty amin'ilay raharaha. Inona kiny hidirako? Ay ve ndry koa mba nieritreritra toa inona kiny hidirako marina? Mo efa fiainam-baovao zao ny iainana manomboka eto ry Dadasineny fiainana eo anilan'le tiako sady tia sady zandro mity. Ie, izany mihitsy.
Jonathan vonina hiatrika fiainany ity manoloana anareo ity fa tsy sarokenatra sy kanosa fahintsony. Ifanaovana didipotra io no dingana voalohany tiako hanomboana an'izany fiainam-baovao izany. Raha le resaka vavolombelona teo indray ry maheva dia efa noeritreretina ihany no momba an'iny a. Ay moa ny ianao ny tonga aloha saingy tsy mbola izao aloha ny ilazana azy aminareo satria na ny fanomanana an'izany aza mbola eo an-dalam-pandinihana. Inona moa fa izany hoe vonina foana e. Ie, dia lazaiko anao aloha fa tsy moramora ny ianao an'izany e. Ai, varian-dresaka teto marina sika. Sakafo indray no nitazatazana antsika teto. Ie, mazotoa daholo tokoa e. Efa ora tokoa nge zao e, ao misakafoana. Oka aloha fa adinonareo no mivavaka. Eny tokoa. Dia arabaina ry izy roa kely a, maorena tokantrano sambatra a, nitera fitolafito vavy. Zany tokoa ry Jonathan Smith a. Dia zao a, mahaiza mifanampy sy mifanohana trano eo amin'ny fiainana. Misaotra betsaka Misaotra e. Misaotra anareo. Ary mba aiza aho maheva teo mianaka e. Toa tsy hitahita mihitsy. Ao ihany ry zareo ka. Mivoaka nampangiana zazakely zao no nahitako amin'ny maheva farany teo. Efa reto izy ka, reto manantona antsika reto. Eny tokoa i maheva Sébastien. Iny ampifono maheva iny izao melvinina kely. Dia ireny koa mpanotrona fa mitandry zotra iarabantsika. Dia inona iray hono mbola mampisento lalina n'ity zanako lahy ohatr'izany e. Notoloran'Andriamanitra n'ilay vady famely sy vady tsindry ihany ary dada sy nana. Sambatra. Vady fa misy vady tsinjahoana koa. Aza manapaka antsinako amin'ny fomba manara-penitra ianao ry Jonathan. Kolo FM mananolotra ho anao. Fatra-piaro. Tantara mitohy nosoratan'ny Toky Gérard Rabemanantsoa na Itokiny. Novelomin'ny tapam-poroany Christophe Rabearmanana. Miaraka tamin'ny Sara Randriambolany Arivo, ny Volatiana Ratsoelisoa ary Saolo Rakotonanahary. Nandray feo afatra Andrianarivo. Nandrindra lafin'ny teknika Dida Montero. Tompony andraikitra sy mpanatotosa tapam-poroany. Fizarana faharoa.